Fanomerabantsika rehetra tratrany sabata eto amin'ity toerana mahafinaritra ity Palais des Sports Andriamanitra ny fiadanana hitanareo tsiraray avy ary hiaro sy ombanareo. Gazodiso ny fitadiako tamin'le 10 janvier 2016 tsika niditra teto voalohany alahady io andro io ary voalahatra voalohambolana dia niditra teto indray tsika tamin'ny alakibia teo le 11 mai Pentecoste ny andro ankalazaina tamin'iny avy amin'ny Jehova. Androany 14 mai sabatany Jehova. Zany hoe ity trano ity zany zao efa niangonantsika amin'ireo andro mason'Andriamanitra araka ny calendrier biblika isaorana ny fanjakana ny mpandrara ato amin'ity trano ity izay napetrano antsika afatsika nankalaza ny vonahitr'Andriamanitra tao anatin'ny filaminana tanteraka ka dia manonona teny tsara indrindra teny fikasana tsara indrindra ho an'ny firenena malagasy izahay sy ho an'ireo mpitondra ato amin'ity bureau karakaran'ity Andriamanitra ny fiadanana ne hitasy hiaro ny firenentsika ao anatin'izany indrindra mpitondra antsika rehetra ambara tonga samihafa ary anatsotra ny tanany amin'ity firenena ity mba hiala zay rivotra ratsy, hiala zay rehetra tsy akasitrahana, zay hanimba fa hitombo kosa zay rehetra hanangana. Dia tahina manokana ny directeur amin'ity toeran'ity izay nanokatra ny varavarana ho tahiny izy sy ny taranany sy ny mpiara-miasa rehetra hatramin'ny zafo sy ny mampiatrano antsika izy dia mampiatrano filazantsara, mampiatrano an'i Jesosy Kristy Tompo. Manaraka an'izay, manao aminareo salama tsara? Tsy hainoko tsara ilay avaditra ny tsy miteny? Salama tsara. Mbola tsy hanomboka tsika reo mbola misy manao va-et-vient ilay izy, lazao kely ilay akaikinao, tokony haingana be zareo manao la va-et-vient reny a. Mbola miakamidina. Apôstôly mivady kosa salama tsara. Misy zavatra iseho indray eto androany. Ianareo andray fanomeza. Mitatitra azoko olon-kendry avy any amin'ny province, na azo avy any Farafanganako, na azo avy any Tomasina, na azo avy any Mahaivatanana, na azo avy any Mahajanga. Fa ory zareo mitovy ny tany amin'ny Palais des Sports ihany ny taty aminay fa ny ankelezanay fotsiny samihafa. Tsy Andriamanitra ny akaiky any izy fa Andriamanitra ny lavitra koa. Fa na dia maro ary tsika dia ray ihany. Amen ve? Ary nahagaga mihitsy fa tsy zavatra hoe maivamaivana nyseho tany fa ny avesatra ilay fanatrehana teto ihany ny avesatra ny tany. Sitrana ny rodi tato, sitrana ny rodi tany. Sitrana ny karazana aretina sy ny akasiparana tato, sitrana daholo ny aretina tany. Latsaka ny fanamasina tato, latsaka ny fanamasina tany. Hatreto aloha ary mbola ho amarinina fa ianareo mihitsy no handray ny fanomezana andray androany. Lehilahy sy ny vehivavy rehetra, zay rehetra amino. Amen na!